Beaty University moa zany dia miara-miasa amin'ny Madajana amin'ny fikarakarana ny salon de l'étudiant io izay atao rapiso manomboka rapiso 21 août 2025 sy ny 22 août 2025 ao amin'ny gymnase Vitanjoamasina ka dia manentana antsika tanora na ray aman-dreny io na efa futur bachelier na mbola voaka baka amin'ity dia mba ho tonga maro amin'ny événement io satria amin'io zany ianareo mahafantatra ny parcours izay tianareo atao amin'ny futur projet nareo dia ao koa moa zany Beaty izay sponsor officiel amin'ny événement ny ankoatran'izay moa zany dia Beaty University moa zany dia université privée Tamatave aketo ary izay manana université mère Antananarivo any dia Isimia Innovation. Isimia sy Beaty moa zany dia efa université iray fotsiny fa juste hoe Isimia Antananarivo dia Beaty Tamatave. Beaty moa zany dia hoe en tant que université anazy dia manana parcours anankiroa zany hoe ao ny management des organisations de projet sy ny banque et finance. Ankoatran'izay moa zany dia misy ny formation certifiante canadienne izay misy ny choix ao ny fondamentaux de la gestion de projet, gestion des ressources humaines, service à la clientèle ary ny marketing digital. Izy io moa zany dia formation de 1 mois en ligne izay anagnanay partenariat miaraka amin'ny institution académique Beva et SAC any Canada any. Manana choix zany ny mpianatra en 3e année hoe soit anao rairay amin'ireo choix voantanisaiky teo. Ny ankoatran'izay moa zany dia ato amin'ny Beaty moa zany dia système LMD, licence, master ary doctorat ary anisan'ny zava-baovao izay atolotra ny mpianatra amin'ity taona ity dia ny formation à distance. Nefa ankoatran'izay koa zany dia misy ny formation présentielle. Dia les mpianatra zany manao choix hoe anao à distance izy nanao présentiel ato amin'ny Beaty University. Ankoatran'izay moa zany dia misy koa ny ordinateur portable iray izay mila ny mpianatra amin'ny première année ato aminay fanafian'ilay mpianatra amin'ny fianarana izay atao amin'ny Beaty University. Zay misatra betsaka ka dia fananako amin'izay dia hoe mbola manentana ihany zany zay amin'ny événement Madajana rapide io mba ho tonga maro nareo ary ka dia hijery ireo karazana stand maro izay hisy ao ka dia hita izay tadiavinareo. Beaty moa zany dia manao izay vitany foana hanampiana nareo amin'izay fanontanianareo rehetra tonga any. Efa 3 taona moa zany misy ny fiara-miasa entre Beaty University sy Madajana ka dia manentana nareo mba ho tonga maro amin'ny événement salon de l'étudiant rapide sy afaka pitsy io fa mbola tsy nandiso fanantaniana nareo zany zay ka dia mbola no mety bebe kokoa. Ya miarabantsika eto Toamasina zany tonga eto Madajana mikarakara ny salon de l'étudiant andian'ny fahasivy eto Toamasina izay ho tanterahana ny rampitso alakamisy faha 1 volana aogositra sy ny faha 2 volana aogositra etsy amin'ny gymnase Govera Soafita. Ny etsika karakara Madajana dia etsika anankiray entina indrindra hanampiana ny mpianatra malagasy izay eto Toamasina moa zany mpianatra rehetra eto Toamasina amin'ny fampahafantarana ny fianarana ambaratonga ambony azo anisana fianarana aorian'ny baccalauréat. Mino fa ivalo tian'ity ny baccalauréat na rampitso ka tafiditra soamantsara zany ao anatin'izay le hoe inona ny atao aoriana amin'ny bacca dia tonga Madajana miaraka amin'ireo fianarana ambaratonga ambony avy eto Toamasina avy any Antananarivo ary ivelan'ny Madagasikara izay anjay anjara amin'ny salon de l'étudiant io dia ame fahafapo antsika rehetra ray aman-dreny sy mpianatra izay ampirisihana mba hanohy ny fianarana ambaratonga ambony aorian'ny baccalauréat zany fa tsy hoe nahazo bacca dia mijanona amin'izao. Izay ny tanjona voalohany any Madajana amin'ny fikarakarana etsika tahaka itony. Ny mampiavaka ny etsika indray amin'ity taona 2024 sy 2025 ity ny fahamaroany ny mpandray anjara. Raha misy etsika hitantsika fa ny Madajana amin'izao fotoana izao dia 30 isan'ny mpandray anjara ao anatin'ity etsika ity. Izy ateo hoe ery amin'ny gymnase Soafita no misy anazy mandritra ny 2 andro. Ny zavatra hitantsika eny dia misy le teneniko teo ny fianarana ambaratonga ambony ampahafantatra momba azy ireo fa ihany koa ilay atao hoe orientation na le torolalana mba hahafahanao zany mahafantatra ny hoe inona no azonao atao inona ny filière mety aminao dia misy test maromaro atao eny ary maimaimpona izy io mba hahafantaranao zany ny personnalité anao raha zay ny mahalaza azy ahafahanao mahafantatra hoe anao inona tokoa za ty anao médecine ve sa anao gestion sa anao infirmerie sa arakarak'izay zany le zavatra hitranga mandritra an'io rehefa mivoaka le test zay ataonao maimaimpoana io izy ateo. Ny faharoa mahazatra anay dia mitotro fanomezana kely zay ho an'ny mpianatra izay tonga voalohany mandritra ny etsika ho an'ireo tonga voalohany zany ho an'ny antsirapitsy lakamisy sy ny amin'ny zoma dia misy fanomezana avy aty amin'ny Madajana izay ilaitsika tokoa amin'ny fiatrehana izany hoe fianarana ambaratonga ambony aorian'ny baccalauréat zany.
Ny hetsika moa zany amin'ity taona 2024 ity dia andian'ny fahasivy ary nolazaina teo zany maro ireo mpanjahajana. Ny mampiavaka azy koa amin'ity taona ity dia ny fisian'ireo fianarana ambaratonga ambony avy any ivelany maromaro mihoatra ny tamin'ny heritaona izay ho antsika izay maniry ny amin'ny fianarana ivelany zany dia afaka tonga ihany koa amin'ny fotoana io mahafantatra bebekeo mahakasika an'ireo hoe aiza avy no mety fianarana azo an'izana fianarana aoriana amin'ny baccalauréat ankoatran'ny Madagasikara zany mazava ho azy. Ary ny farany izy ateo dia tsy misy ny vidim-pidirana ho an'ny hetsika ka eto izay dia manasa antsika ray aman-dreny, manasa antsika mpianatra izay vao afaka baka. Eny fa na tsy afaka baka ihany koa raha fa any amin'ny ankizy any amin'ny seconde, ankizy any première hatrany amin'ny terminal ho avy anatsika izany mba fiomanana amin'ny inona ny zavatra azo atao aoriana amin'ny baccalauréat. Ary vonona moa zany izay karakara sy ireo toeram-pampianarana ambomaro dia miaraka aminay amin'ny fotoana io amin'ny fahafapoantsika rehetra eto Toamasina. Mino aho fa ho avy daholo isika ary tsy adino hoy izy ateo ny mitondra taratasy stylo mba ahafahana mandray noty na dia efa misy flyer sara dia mba ahafahantsika malala hoe ohatrany ahoana tsara zany fianarana ambaratonga ambony zany eto Madagasikara. Dia manasa antsika rehetra ho tonga raha ampitso izany fotoana manomboka amin'ny 7h maraina tsy miatotsika ny atoandro hatramin'ny 5h hariva, ohatra ihany koa ny andro zoma dia manome fotoana antsika rehetra ho tonga maro. Eto koa io izay dia misaotra ny mpanohana ofisialy ny hetsika tao Toamasina ny Biaty University izay efa mpiara-miasa ary atao hoe mifandray tanana hatrany amin'ny fikarakarana ny hetsika tahaka itony izay université ihany koa eto Toamasina. Ary mino aho fa fantatsika maro izy dia raha fantatra azy bebe kokoa tsika zany dia manasa antsika ho tonga eny amin'ny salon de l'étudiant izay karakara Mata Jeune ho an'ny Rampitso sy ny Amjoma.